ity ary misaotranao sahady ny safidiny onjapeo M3 FM ary isorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana afahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka an'ilay teny faneva amin'ny fandaharana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atombo iaoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra marobokotra mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mahavita azy manolotra anareo amin'ny fandaharana kosa dia iavanareo imaono fijery tsy hovatsika amin'ny fomba amin'ny fandaharana fa dia ialohavantsika amin'ilay zanam-pandaharana ny hoe teny maivaleroa io teny maivaleroa io koa misy teny fanevany anareo ampondonomby malandy io anareo mpiaino sy mpandefa SMS aminy koa zany marambitsy miranga tany ny terahan'ity zanam-pandaharana ty ambarao ny hitanareo izay matory vokony ndao isika ampionjo fa zaka tao tsy ianara fakasitrahana amin'ny fandaharana ny tena mibahana anatin'ilay SMS voaray ka tsy hovakeko fa dia ndeha ho mariky ny fandraisako an'ilay SMS dia ho tononoko ilay olona nandefa azy sy ny toerana misy azy baban'Andrianina ambararata be ro telo mianaka hozy nama fisiny tsara ao anaty fonosany Zako aranta Monika aranta Zefa aranta aranta reto navy Mbola Sotema Angeline manga François Mbalamanga Mendrika Betamanga Solofo Ambondrona Ralay Marovato Amina Ambovolana Adrien Ambovolana Fetra Tsararano Nosikely Mamansoa Atany Masaja reo ndray zany aloha no voaray afatra voaray fa reny ambiny reny dia mbola ho tonontsika eto amin'ny fandaharana manaraka mbola misy azafady feno mangarivotra mamy mangarivotra azafady saika adino nareo marina fa amin'ny volana jona raika amin'ny 24 zao dia feno 5 taona ity fandaharana doria ity doria le alavaina amin'ny hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fa ny doria moa anarana indramina fa maro ny heviny satria nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana jona taona 2024 ity fandaharana ity tsy maintsy ankalazaintsika izy io na dia amin'ny fomba faran'izay tsotra indrindra aza fa ilazana miandalana eto foana nareo rehefa tomombana ny rehetrarehetra satria manao zavatra tsy mora mono mora koa tsy zavatra fa plaza eto foana atsika ny laharana ifandraisantsika 032 44 759 83 032 44 759 83 raha ohatra ka tellement ianao 034 84 759 82 raha tellement zany ianao 034 84 759 82 ny lohahevitra narahantsika farany teto averintsika tsy ahivana foy mba hitoetra ho antsika tsirairay avy ny lohahevitra moa zany dia hoe andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana fa maro amintsika malagasy no aloko foana ao anilan'ny namany mandra-pahafatiny maro zany zany hoe za ianao ianareo isika dia tokony tompona andraikitra amin'ny fiainany zay tondra fahatsarana eo anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny ankohonana amin'ny fianakaviana eny hatramin'ny firenena manontolo aza anisan'ny fiteny raiky tapisaka tsy afaka ambava amin'ny malagasy ny mitory firaisan-kina satria hatramin'izay dia ataondray mihevitra ny be sy maro amin'ny malagasy nefa manomboka amin'ny tsirairay no mahatsara ny maro zay mahatonga anay nanao an'ilay lohahevitra hoe andraikitra tokony ananany tsirairay amin'ny fiainana tsapa amin'izao fa tsy ny fitsimbinana ny olona tsirairay araka ny maha olombelona azy zay manam-panahy no mavesatra amintsika olombelona zany amintsika malagasy fa ny fiheverana sy ny fitiavan-tenany tsirairay io ny tena mandreraka atsika ilaina n'ilay fandinihan-tena zay tsapa fa tsy ampy
azo lazaina fa mandingana ihany sika amin'ilay miandrandrana hoe firaisakiny atao Madagasikara zay atambatra tsy voadinika satria ny tsirairay tonga dia efa mitambatra zay tsirairay tsy voadinika zany. Misy aminazy io nefa ny motraka, misy masiso, misy asidra manimba namany to. Dia miodikodina amin'ny hoe tokony irahina sika firaisakina ny hery zay mitambatra vato, zay misaraka fasika. Maro nefa tsy mety tanteraka, tsy mety lavorary. Efa tena ampolo taonany maro raha isaina fotsiny nazahoana fahaleovantena efa 280 taona zay. Tsy mety tafa. Ary ny tena loza, tsy misy taitra ka andinika ny hoe fanahoana inona ny mahatonga an'izao. Mandeha ho azy. Ny tena fahitana azy dia ny hoe tsy misy firaisankina tafajoro zany raha toa ka tsy lavorary ny olona tsirairay izay ikambana. Araka n'ilay lohevitra hoe andraikitra tokony hananany tsirairay amin'ny fiainana. Na inona ny filaminan-kevitra hifanekena fa iraisana ina raha tsy tena lahy sy vavy mahatana aja sy mifanaja ary mahay mijoro samy rery no miray hevitra dia nofy angano tantara fotsiny zany atao hoe firaisankina zany zay tsy afaka ambavantsika io fa tsy ho lavorary mihitsy. Raha tsorona misimisy ny fanadihadiana dia izao, satria tsy mahavita tena dia voatery mikambana, tsy sa mandeha rery na mandeha tokana ozy ny fitenin'ny sasany na eo anivon'ny fianakaviana raha misy an'izany. Ilay izy nateraka amin'ny mamandrakababany iny tanora nanambady antitra matoy mbola amin'ny papany sy mamany eo to. Maro zany amin'ny fiarahamonina any tsy mahatokandia amin'ny fiainana, lasa dinta, lasa katsetsitra, feiny, lasa fanitry be ny firenena. Mangala tahaka fomba ny tantely manko izy mba vorovoro fa izy manome mamy fa ty fanentrany ity. Ny olona tsirairay mahay mijoro samy rery nefa ny tia vita zavatra bebe kokoa ka miray ina, zay ny mahalavorary an'ilay firaisankina na ajoro na fikambanana ajoro. Amin'izay dia lavorary ilay fikambanana satria mifanampy, mifanontrona. Mba tsy ho tonga amin'ilay fomba fiteny zay hoe fikambanana karaha angady mizara roa. Sasany mijoro sady miosy menaka ary sasany napetraka ho lelana angady sady mitrongo ny miosopotaka. Hany ka tsy maharitra ilay firaisankina. Misy matsiaro zay voalaolo, zay tsy, zay laolo-karety, rava. Fa ny fikambanana najoro zany dia tokony anana andraikitra ny tsirairay ao aminy. Misy ihany koa ny fikambanana manao tony io moa tsy dia tiany namako ireo hoe famoazana mampahaza zany. Ka ny vaventy indray no manindry ny madinika dia lasa fifampivesarana no ikambanana ao anatin'ilay firaisankina sy ilay fikambanana. Hany ka tsy maharitra ny fijoroany. Zay ny mahazava-dehibe an'ilay lohevitra hoe andraikitra tokony hananany tsirairay amin'ny fiainana. Feiny ny tsy hajain'ny olona mety ho ratsy ihany fa tsy miankina aminao izy ara tsy te hanaja anao, fa ny tsy mahalala ny hajan'ny tenany zany tena fahaverezana mandrakizay amin'ity fiainana antsika olombelona ty. Fantaro ny andraikitranao amin'ny maha-olom-pirenenanao manomboka zao. Ny tranga misy amin'izao dia manao an'izao ranona, zaho koa mba andehanao. Fa nyle ainga mifototra ny zavatra nataony ranony tsy hainy fa izy tianao to, basy izy mila manao. Ny tena fahitana azy dia efa maro ny aretina mianaka amintsika malagasy amin'izao raha ty fitondran-tena ho an'ny tsirairay ity no asiana teny zany. Raha ohatra ka aretina izy io amin'ny olombelona
dia aretin'ny andoha, aretin'ny sofina, aretin'ny maso, aretin'ny vava, aretin'ny tenda, aretin'ny tratra, aretin'ny kibo, aretin'ny lamo, aretin'ny tomboky jiaby arety. Karaha mpitsabo raiky to io tsy janga. Ko anjarantsika tsirairay avy zany tokony ianao ny manandrify fa tsy andrasana andrakoto na rabe andria olo hafa zay vao mety misy mangirana. Feiny alohan'ny hitambatra dia tsara raha mifankafantatra aloha ny tsirairay izay hitambatra. Zay vao tafaverina ilay hoe firaisan-kina tsy afaka ambava maro. Feiny fikambanana iray na fiarahamonina iray dia tsy maintsy ahitana an'ireto antanatohatra mpiainana ireto. Tanora zandra ny tanora zokiny antitra. Tsy miala amin'ny fiarahamonina zany, lalam-piainana zany. Ary amin'ny fiainana koa misy ny tena mahazava-dehibe an'io fiainana io mahatonga ny olombelona anankiray mitraka dia ny fananany fotoana, fananany angovo, fananany vola. Fa raha jerentsika ireo antanatohatra telo ireo, tanora zandra, ny tanora zokiny, ny antitra, dia samy hafa ny fisehon'ireo tranga ireo. Raha jerentsika aloha zany ny tanora zandrany, misy fotoana izy, misy angovo, misy tanjaka zany. Fa izy tsisy vola, lalam-piainana zany, tsy hanomezantsiny ary tsy mahamenatra. Tanora zokiny, io tsy misy fotoana, fa io misy angovo, io misy vola. Ny antitra misy fotoana, fa izy tsisy angovo, fa izy misy vola. Mba ahatonga an'ilay olombelona zany ifampiankina dia nataon'Andriamanitra an'izay. Rariny mihitsy ny ilay isian'ilay firaisan-kina sy ilay fikambanana sy ilay fiarahana amin'ny fiarahamonina mba ahafahana mifampiankina. Fa zao mijoro ilay fikambanana, hainao tanora zandrany tsisy mony, ianao vola cotisation-tsika karakara zeo. Zay tsy mahalohany io miala baka izy. Izy tsisy moniky, izy takinao mony. Miditra ianao tanora zokiny, atsika mivory am'izeo, boko am'izeo koa, jerenao izy tsy ary ndraiky navy, ianao vola la olo iny adosoima, izy tsy ary navy mivory. Anao fa mahay izy tsisy fotoana. Manino izy ametrahanao raha karaha zany, anao fa te hanala azy. Amin'ny antitra izy misy fotoana, fa izy tsisy angovo, izy misy vola. Anao ndraiky hitaky angovo amina, samitsika minday angady tsika anao asa soa, tsika anao izy tsy avy, tsy anao karaha papa aminay ry zay. Io ndraiky izy izy anatin'ny antitra, izy mitana kofafa, marandray, mantsana, ariva. Io karaha fa mikeny gitara to izy naka kofafany. Misy foana zany ny exception fa tsy olo jiaby. Feiny zany dia zao namaranantsika azy tamin'izay hoe raha olona ikambana zany dia tokony ny fampihevitra, tokony mahalala ny andraikitra ny tsirairay. Zay vao afaka tafitambatra. Fa tsy anao tsisy kabary, karaha reo milaza mizara t-shirt zany laolo. Zany dia any sitrany zany mbo mahazo. Fa le ainga fototra ny tambarana tsy eo. Za hiala amindreo ary laolo. Malao dia t-shirt to no zaraina. Ary misy fizarana vilany lakakapila. Zany dia zany hoe ny fahazahoana amin'ny fitiavan-tena zay ny azakazany anaovana fikambanana. Fa ny ainga fototra n'izay hitambarana hitianana amin'ny fahalalana. Joya, tsy tafiditra izy. Ka zay ny antonga anay mametraka hoe ilaina ihany mahafantatra ny andraikitra ny tsirairay amin'ity fiainana ity. 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 83 82. Le 84 zany 759 82. Omeko izy io satria indraindray anao tohina tezitra. Fa aleo mifampiantso dia mifampiresaka na mifanoratra mety. Ny lohahevitra rahantsika dia zao hoe heritsaina. Boriborina mihitsy izy io ny hoe heritsaina. Sanatria anao koa anatin'ny mijaly. Amboara sainganao fa anao mbo anjary. Zay aloha, heritsaina zany. Ilaina ny matanjatsaina eo amin'ny fiainana. Indrindra fa amin'izao vaninandro iainantsika zao.
fahino matetika amin'ny fiarahamonina hoe herim-bata na herim-po. Fa androany ny arahantsika dia ny hoe herin-tsaina. Fa ilaina ny mihevitra amin'izay atao satria amin'ny fiainana izay rehetra atao dia hitondran-kenatra raha toa ka tsy ho voadinika, tsy voatandrina amin'ny fiainana iainantsika ity zany. Ary zany ny hitondrana torohevitra amin'ny alalan'ity fandarana doria ity. Na io teny atao hoe soa rehefa tsy ho voadinika izy io ka mifamadika ny o sy ny a dia lasa hoe sao ka ilaina fitandremana. Zavatra soa lasa fampitandremana. Sode, songo, saoary. Ka zay ny ilana an'ilay hoe herin-tsaina ka ilaina ilay mifampizara an'izay. Eto aho zany dia izara aminareo mba hananana herin-tsaina amin'ity fiainana ity. Mety tsy ho feno fa ndeha atao lazaina tahako ny ilany tsy fahafenony. Ary za edy dia efa mitoana amintsika rehetra. Aza variana mitsipona ny latsaka zany hoa. Fa ndao tsika hiara-meno mibanga. Raha hitanareo misy fahabangana, ameo zao. Atsika meno azy. Voalohany hitanay ny tokony hananany tsirairay dia zao hoe aza mba milavolefona aorianany tsy fahombiazana zany. Zany trangam-piainana anie zany. Tsy mahomby amin'ny zavatra anankiray atao zany, zavatra poisy zany, fa raisy ho toy ny ohatrany hoe fahazara-tena ny tsy fahombiazana voalohany. Raisy ho vakivakim-piainana miteraka ohatrany hoe traikefa zany ny tsy fahombiazana amin'iny voalohany iny. Misy fomba fiteny any amin'ny fiarahamonina any ary mila hitsy fa lasa fahazarana hiezaka za. Aza manao an'izany. Zany dia midika fangatanandro. Fa tonga dia manao hoe manomboko zao dia areniko zay zavatra tsy nety. Zao. Zay ny tokony ho izy. Hiezaka za. No mbola misy fangatanandro zany. Satria mbola hiezaka zao. Engany matetika eno zany. Zany dia midika fisalasalana. Fa ny tena tsara dia hoe tsy maintsy vitako, tsy maintsy tafita za, matokisa anao. Zany tokony izy. Misy koa tsy te tsara loatra, misy mampiasa tsia, teny fandavana manko izy io. Ohatra hoe tsy ho tara intsony aho am-pianarana, tsy ho tara intsony aho any am-piasana. Tsara raha toa ka soloina an'ilay hoe manomboko zao dia ho tonga aloha foana any am-pianarana, ho tonga aloha foana any am-piasana. Zay zany mba tsapanay fa mba tsara hovaina. Zany no fidianana namana amin'ny fiainana. Ny namana sasany dia mamindraky vina foana noho ny fankahalana. Tsy mba mirary soa anao zany izy, ambadika an'izay ara fanozonana ny hery. Fa ny tena tsara dia hirario ny namanao. Hirario ny namanao mba hanana fiadana-tsaina fa tsy fahoriana foana. Hirario mba ampipongatra ny rariny izay voahitsaka any aminy. Hirario ny namanao mba ahazo ny soa, aharitra hodoria araka n'ity fandarana apetraka antsika ity dia misy anarany koa le faharetana mandrakizay le doria zay. Hirario ny vahoaka malagasy mba hanana sy ho tojo ny anjarany ny tsirairay zany. Rehefa hifanaovana reo firarian-tsoa reo dia ho tonga ho tsara ny fiarahamonina antsika satria misy tsofoka ifa manko hifanaovana. Zay ny fahitanay azy. Faharoa, manana faharetana amin'izay atao fa aza manantena vokatra eo zany. Atsika manko zatra koa fa manao raha mila tonga dia eo joya nga mety zany. Ny zavatsoa dia mila fotoana ny fahazahoana azy. Fa izy koa fahazoazonao kare do izy falamokany zay. Ary zay faharetana zay no atonganao ho feno. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ny fahanteran'ny volana no mahafeno ny vatany. Satria tanora izy mbola banga fa rehefa antitra izy feno manana.
Mako tsy tia namako loatra za mamory nefa ndra marina. Fahatelo, aza matahotra amin'ny fiainana, manana fahasahiana. Aza matahotra maneho an'izany manao anao zany amin'ny fiainana. Satria raha tsy miseho anao, tsisy olona hitanao mihitsy. Nefa tsy misy olona tsy mahazo anjara-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zany raha mbola olombelona. Aza dino zany. Sanatria mivava anao mampitovy amin'ny vatanao karaha boaly. Velona anatin'ny aizina, maty vao mahita masoandro na mazava, zany anie aboaly. Aboaly izy latsaka maleny, mieritreritra izy mahita jiro mazavazava izy fa te handeha. Le raha mazava andro reo maty jiaby. Anao tsy aboaly baba. Manana fahasahiana. Aza mifampitaha amin'ny fahombiazan'ny hafa zany. Io nanazy, nenao tondro ataoko. Ny tenanao ihany no anaovanao fampitahana. Mitadiava zavatra atao zay mampivoatra isan'andro. Aza mampifampitaha amin'ny hafa mihitsy. Satria tsy mitovy anie ny lasanareo. Izy zanakania, mamanazy ia, mamanao ia, babanazy ia, babanao ia. Nareo tsy mitovy. Ny maha izy anareo tsy mitovy mihitsy. Na ny fitaovana teo ampelantanana nanomboana tsy mitovy mihitsy. Manakory anao fampitahana aminazy? Tsy mety. Araka an'ilay fomba fiteny mahazatra hoe tsy ny namanao ny faninananao fa ny tsara vitanao maly. Fahadimy, aza mandositra didy. Zava-dehibe ny miatrika olana amin'ity fiainana ty. Manaova didy amin'ny mpiarabelona mba hahatonga anao olombanina. Ahafahana mampitombo ny traikefa eo amin'ny fiainana. Ahoana ny hahatonga anao aleo tena? Tsy hakondoha amin'ny hafa zany. Zany fanaovana didy zany. Araka an'ilay fomba fiteny manao hoe zay manoro lalana mahitsy ny hafa, namany mamindra aina. Fiteny Ntaolo zany fa tsy foronina zany araka ny teny namako. Za tsy mamorona zany. Mianatra tsy matahotra ho rery zany. Io araka ny loha hevitra antsika teo. Teraka izy, tanora izy, manambady izy, matoa izy, mamandraka babany eo. Io ka tsitsitra. Mianara tsy matahotra ny ho rery zany. Zany na tonga n'ilay olona mahaleo tena. Tsy ny firenena foana anie no mitaky fahaleovan-tena, fa avy amin'ny tsirairay amin'ilay tany vao tonga ho amin'ny firenena. Zay ny mahatonga antsika tsy tafa io. Tsika mieritreritra le firenena ndo mitaky fahaleovan-tena. Anao ndraka zao, ndraka izy, atsika jiaby mila maleo tena. Zay vao maleo tena n'le firenena. Ny fahaizana mijoro samy rery sy ny fahaizana makafy an'izany atao hoe fahaleovan-tena zany tena zava-dehibe satria atsapahanao fifaliana baka. Eo no atsapahanao fa aminao no ahitanao vahaolana fa tsy amin'olo zany amin'ny fiainanao. Ary tsy voatery mila olona ianao vao mahavita zavatra. Io fiankinan-doha amin'ny hafa io tahaka mibanga manao solonify zany. Afa-kenatra eo ampimehezana fotsiny fa dia latsa-dranomaso eo ampinanana. Tsy mety. Tsy mety. Fahafito, aza mandany andro mialatsiny amin'ny manamelo tena zany. Misy olo manamelo koa ny tenany anie. Ekeo ny fahadosoanao rehefa diso anao fomban-javatra zany. Mialatsiny dia avy eo miatrika zavatra hafa indray. Aza mandany fotoana manenina sy manamelo tena amin'ny fiainana zany. Lasa momba ny lasa, ny hoavy koa banjinina. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe aza mikosoka nefa madio, na mitsoka nefa mirehitra, fa ny tsy vita no atao amin'ny fiainana. Teny Ntaolo zany fa tsy foroniko zany. Fahavalo, aza misahirana manao zay hahafa-po an'izao tontolo zao. Nesy makolo mieritreritra vita an'izao tontolo zao, joya tsy vita. Tsy ho vitanao mihitsy zany. Fa zay mahatsara anao no ataovy. Tsy nomena antsika olombelona mihitsy ny fahefanany amin'izany. Fa aza mandrera-tena. Ary tsy anjaranao no manome fahafaham-po an'izao tontolo zao. Fa reraka eo fotsiny ianao. Na amin'ny kristiana aza. Zafady.
zafady am'le fomba fiteny na io Jesosy io aza hony amin'ny tantara ty maty ny velominy adala sitrana mosary voky zay rehetra mahatsara amin'ny fiainana nomeny aby mbola ny fantsian'ny olombelo foana izy ka iza anao zao izy anareo isika no havita anome fahafaham-po an'izao tontolo zao joy tsisy fampanantenana no misy fa ny ahatanteraka azy tonga amin'ilay fomba fiteny hoe vitsika natory zaka tsara nisy any tsy foroniko fa taolona anao an'izany fa ny olona mpanome fanantenana dia tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mpandimy akanjo nalatra zany ka miaraka mirebika amin'ny loza feny loza no andizany fa ny ahafa-po an'izao tontolo izao nofa zany tsy possible tsy tafa ny anao ataovy fa sivy atsaro ny fieritreretana fa manana didy aminao ny hafa maro manana eritreritra an'izany hoe olo manodidina anazy eo manana didy aminazy raha ny trangam-piainana misy am'izao dia mifanohitra am'izany aza tsy ho tanjom-piainan'ny olona manodidina anao misy ny anao zay afalifaly anao tsy misy adidiny tokony ataony mihitsy zany aminao zay ny tena marina tsy terenao anao na inona aminao izy fa mianara mijoro mianara mitraka mianara mamelo tena amin'ny fiainana zay ny tokony izy fa raha miandry ny hafa anao amelo tena dia tonga amin'ilay fomba fiteny zay hoe faly malahelo toy ny manantena andova zany faly fa hoe andova nefa malahelo fa maty havana zany tsy miforoniko fa taolona anao an'izany namako reo moko miteny zaho zany mamoriporina taolo fahafolo aza manaiko voakasika ny fihetseham-pony hafa zany maro voan'io afaka manana fiantrana miain'ny hafa ianao amin'ny fiainana fa tsy voatery ianao amin'ny fiainany manontolo ianao ka ho tonga amin'ny fomba fiteny manao hoe antobavy tahitomano izy ny ao avarabaratra izy nampina indray izy ny janony enao indray no amorona ranomaso anazy anao reraka mahaiza manaiky fa hoe tsy afaka ifehan'izao rehetra zao ianao amin'ny fiainana mahaiza manaiky an'izany itsika moa kondesin'ny freriany ya tsy problème ataotsika io anao very maro ny zavatra tsy azo fehezina amin'ity fiainana ty tsy haiko na marina teniko zany na tsy marina maro ny tsy azonao fehezina na iza anao na iza maro ny tsy azonao fehezina amin'ity fiainana ty ary aza manandrana amin'ny feny tsy voafenao amin'ny fiainana anao very fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manankina ny zava-drehetra amin'ny Zagnahary ho an'izay tsy voafenao zany zay zany karazana tolo-kevitra entina hifampizarana amintsika mpiarabelona averiko le teny fampidirana nanaovako azy tary alohany hoe sanatria mivavana diny lela anao anatin'ny olo mijaly amboaro sainanao fa anao mbola anjary zay le loha hevitra antsika hoe heritsaina io heritsaina io mitondra amin'ny zaka maro ary io zany ny tokony hifampizarana amintsika mpiarabelona iza iza ny andrasanao anao an'izany tsisiny isaka olo manasoaso namany isaka olo manome fahakiviana namany anika ny mavesatra indray lasa tovanana vesatra tsy tafitraka tsika tsy tafaboaka tsika eto azy zany dia hitoraka voninkazo an'ity fandarana doria ty hoe mba anisany manome tolo-kevitra mahatsara ho an'ny mpiarabelona ihany zany le fandaharana raha toa ka aravona koa izy rehetrarehetra teo tsy ndesiko aminatin'ny fanazavana dia misy teo amin'ny 2 teo ny zavatra azo ifampizarana ary tena hitako fa nahatonga
nazahoana fahombiazana tamin'ny fotoana androny misy tamin'ny fony nahalasany raiko maty izy zany dia nisy mopera anankiray nanantona ana hoe manomboka zao i manovy jery mbola tsy manovy jery izy angambany tamin'izany zao ny zavatra resahako anao drague un peu vole un peu zay rehetra ratsy sy tsara nataony un peu fa comme quoi anao izy izy équilibré zay mba afatra nomeny ohatrany niraisiko adaladala tiako hoe mopera dala koa fa rehefa nataoko manampy sy manala tateoriana dia zao tena marina le tena dia zay na tonga nay terem-panahy am'izao satria nomena dia mba manome ihany koa zay nge le tamberina ndraikitra fa am'izao nge zay mba nahazo ka nisongadina teo anivon'ny fiarahamonina dia tena niataka mihitsy ohatrany hoe tsy mifankahay resaka zany zay moa anisan'ny lo hevitra narahantsika teto hoe tafinana diamant ngambany diamondra mitovy amin'ilay voalavo tafinana diamondra fa nampinamana be zao na ny vitre ny tômobile ary nefa ataony mainty be mba tsy mifankahita tsetratsetra tsy aritra tapitra ny fotoanantsika boribory ny amin'ny valo ialako tsiny zay tohina fa fitiavana ny fizarana ka amin'ny herina ny tozy andreo miezaka mitondra loha hevitra vaovao makasitraka indrindra tompoko